fahazavana ao anatin'ny aiziny izao tontolo izao. Fanazavana ao anatin'ny aiziny izao tontolo izao, izay ny loha hevitra iarahantsika manana amin'ity maraina ity. Miaraba antsika rehetra indray any amin'ny toerana maro samihafa, tafaraka sy tafahoana indray isika amin'izao maraina izao. Mangasitraka amin'ny fanaranao tsy tapaka, mangasitraka amin'ny fampahirezana izay atolotrareo tompo ane ombanao, ary tonoana mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankohonanao. Nery araka hivavaka isika raha anomboka izany dinidinika izany. Rainay be fitiavanao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, misaotra anao izahay ny amin'ny fitantananao teo amin'ny fiainanay. Nomenao anay ny torimaso tamin'ny alina, narovanao tamin'ny loza izahay, ka nifoazanao tamin'izao maraina izao tafahoana indray amin'ny alalan'ity fandarana mamina ity. Mitahiny tsirairay avy, mitahiny tokantrano misy anay, mitahiny mpiara-midinika rehetra. Mamelany elokay, aoka ny fanena masina ho amin'ny tsirairay avy, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fanazavana ao anatin'ny aiziny izao tontolo izao. Andao aloha iverinantsika indray aloha le andinina atao tadina anaty somary lavalava azy. Filipianina toko faharoa ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy fahatimy ambin'ny folo. Miantso antsika izy io, hozy hoe ataovy ny zavatra rehetra tsy amin'ny fimonomononana sy ny tsy fisalasalana, mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy amin'ny firenena meloka sy maditra, izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Izay andininy raha teo izay ihany koa no ifantohan'ny dinitsika amin'ity androany ity. Manavatra mantsy Paoly amin'ny Filipiana, manavatra ireo Filipiana ny Paoly mba hanao ny zavatra rehetra tsy amin'ny fimonomonona sy fisalasalana. Lava le andininy fa tsy monomonona isika. Lavalava le andininy fa tsy misalasala isika. Zay le hoe manao ny zavatra rehetra tsy mifimonomonana, tsy fisalasalana. Sarotra tokoa mantsy ny mitahiry ny firaisany fiangonany. Ka tsy maintsy manao ezaka isika. Tsy maintsy misy ezaka atao. Tadio tsara fa vokatry ny firaisantsika amin'ny Kristy, vokatry ny fankatoavantsika amin'ny Kristy, no isy ny firaisany amin'ny fiangonana. Rehefa tena mifandray amin'ny Kristy ny fiangonany mambra tsirairay avy amin'ny fiangonana, dia mipotra ho azy ny firaisana. Ary indrindra, ain-dehibe ao anazy fitoriany filazantsara izany firaisan'ny fiangonana. Zay nahatonga ny Paoly eo amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo, mba tsy manatsiny sady tsy misy tsiny, misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy amin'ny firenena meloka sy maditra, izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Azontsika nieritreritra ve zao ny fanazavana amin'ny aiziny izao tontolo izao? Andeha itsika hieritreritra ny amin'ny alina izay tsy misy volana, lavitra ny fahazavana ny tanan-dehibe sy ny jiro lalana, dia eny fa kintana maro sisa no hita toa mamirapiratra. Samy hafa izy ireo, kanefa arakaraka ny mamaizina ny andro ny alina, ny mamirapiratra ny hazavan'ny kintana. Tokony tahaka izany isika tsirairay avy. Arakaraka ny mamaizina ny toe-javatra eto amin'izao tontolo izao, no tokony isehony ny fahazavako sy ny fahazavanao eto amin'izao tontolo izao ity. Noho izany, dia tokony tsy hamela ny jiro ambamboarina izao tontolo izao, isika ka mpanjavozavo sy hamonina fahazavana izay tokony iseho eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Isika ny fanazavana ao anatin'ny aiziny izao tontolo izao, izay ny antso ataon'ny Paoly. Ozy hoe firenena zanaka tsy manana didy amin'ny firenena meloka sy maditra, mba isehontsika tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Le hoe tsy misy tsiny, tsy manan-tsiny, tsy misy fitaka. Dia izao ny toy ny amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo, fa mitana kosa ny teny fiainana. Eto dia matsiaro sika ny amin'ny Ijoba. Ijoba dia lazain'ny ten'Andriamanitra fa lehilahy tsy manan-tsiny izy, lehilahy mahitsy izy. Izao ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Joba toko
toko voalohany Joba toko voalohany ka ny andininy 9. Hoy izy hoe de hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika any Joba mpanompo va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambony tany, fa olona marina sady mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ao amin'ny Joba toko 110 ka ny andininy 4. Hoy izy hoe ary dia iteny hoe madio ny tenin'ny alahadro, ary tsy nanatriny teo imasonao aho. Ao amin'ny Joba toko 2 ka ny andininy 7. Hoy izy hoe de hoy Jehova tamin'ny Satana, efa nandinika any Joba mpanompo va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambony tany, fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ao amin'ny Joba toko 7 ka ny andininy 7. Eto indray dia i Joba mihitsy no miteny, mitady zay andrafiny ahy. Andininy 110. Joba toko 7 andininy 7 azavady. Madio tsy manam-pahadosoana aho, ary tsy manantsiny aman-keloka. Manana fahasahina Joba, iteny hoe tsy manana pahadosoana, tsy manantsiny aho. Fa inona ny tena tiany lazaina? Le hoe tsy misy fitaka na le hoe tsy manantsiny, de hoe tsy mifangaro, madio. Fitany Joba ny tsy fangaro tamin'ny faharatsiana, fa niezaka izy ny ho madio teo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mba niaro ny raha tamin'ny ratsy i Joba, ary zany fahadiovana zany, izany fanabeazana tsara izany, dia hitan'ny Davida ihany koa zany. Ary dia nataon'ny Davida ho fitsim-piainana teo amin'ny fiainana. Zao no fanandramany Davida ao amin'ny Salamo 100. Salamo 100 ka ny andininy 7 dia hoy Davida hoe Salamo 100 ka ny andininy 7, tsy ampitoetra zava-dratsy eo anoloan'ny masoko aho. Fomba ialana zany amin'ilay hoe tsy misy tsiny, ialana amin'ilay hoe mandeha mahitsy mifangaro. Dia ny Davida eto dia izy hoe tsy ampitoetra zava-dratsy eo anoloan'ny masoko aho. Ny maso mantsy ny voalohany mahita zava-dratsy am'izay rehetra jerena, am'izay rehetra tazanina. Dia hoy Davida hoe tsy ampitoetra zava-dratsy eo anoloan'ny masoko aho. Ry mpiara-midinika namana, tiako ny hitarika antsika fa tsy tokony hatahotra ny ho fanazavana am'izao tontolo izao izao sy anao. Tsy tokony hatahotra ny havaka isika. Eny fa na dia ny finoantsika fotsiny aza dia tokony hampiavaka antsika am'izao tontolo izao. Isika dia tokony iseho tahaka ny fahazavana eo am'izao tontolo izao. Eny tanjona, fomba tokana nefa no avitantsika an'izany dia ny tsy fanarahantsika an'izao tontolo izao. Araka ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Romanina toko 12:2. Ary ny Paoly dia nilaza ao amin'ny Filipianina toko 2 ka ny andininy 9 dia zao ny voalaza hoe mitana ny teny fiainana mba ho reharehako amin'ny andron'ny Kristy. Ny safiditsika zany no mamaritra na antom-pifaliana amin'ny andro Kristy isika, na hiazakazaka foana na hisasatra foana. Ry mpiara-midinika namana, aoka tsika tsy hisasatra foana ny hiazakazaka foana, fa andao hitana ny teny fiainana. Andeha isika hanao tanjona ho fanazavana eo amin'izao tontolo izao. Tsy vitantsika amin'ny herin-tenantsika nefa izany, fa mangataha mandraka rehefa ny fanahy masina, mangataha ny fanahy masina dia ho fanazavana eo amin'izao tontolo izao ianao sy ny ankohonanao. Ombanao any Andriamanitra amin'ity androany ity, hivavaka isika. Andriamanitra, efa fanirinao sy fikasanao aminay ny ho fahazavana eo amin'izao tontolo izao. Tario ary izahay, tandano ny fiainanay mba ho miendrika izany fanazavana izany izay tsiraray avy. Aoka ny fainana masina no hitaridalana anay, ary taonanay mba tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa hanaraka kosa ilay fahazavana dia Jesosy Kristy zanakao izany. Dia tantany ny fiainanay, tonononay ny vavaka nohony amin'ny anarana Jesosy. Amen.